tsy maintsy ho resahana ity famonon'olona tamin'ny fomba fianao-bibiana nataon'ny mpitandro filaminana ity na dia efa ao anatin'ny fanomanana fety maro isan-karazany aza ny ankabetsahan'olona amin'izao. Trangam-piarahamonina anankiroa samihafa no resantsika. Ny voalohany, raim-pianakaviana vao raika amin'ny 30 taona monja avy ny vidiombo no novonoan'ny mpitandro filaminana, notifiriny tamin'ny basy ary nofaranany tamin'ny tsindrona antsy ity raim-pianakaviana ity. Ny faharoa, zazakely vao classe T4 no notifiriny mpitandro filaminana tamin'ny basy raha ohatra ka ny rainy no tena notadiavin'izy ireo tao an-trano. Mba rariny ve zany? Ndao arahantsika ity trangam-piarahamonina mampalahelo ity. Tany amin'ny commune Andranomamy distrikany Ambatoboeny no nitrangany ity trangam-piarahamonina anankiray ity. Tamin'ny talata tamin'ny herinandro lasa teo, nisy raim-pianakaviana teo eo amin'ny 130 taona avy ny vidiompy dia nifanena tamin'ireo zazafotsy. Ny zazafotsy resahana eto dia tsy albinos na koa zazavarira fa ireo mpiambina tanàna. Manara-maso ny zava-misy eny amin'ny fiarahamonina, indrindrandrindra fa ny firongatry ny fiasan'ny dahalo. Ka no nifanena tamin'ireo zazafotsy ity raim-pianakaviana ity sy ny namany anankiray tonga dia nitsoaka. Fa ny zavatra nahagaga dia zao, ity raim-pianakaviana vao raika amin'ny 30 taona monja ity dia tsy nitsoaka mihitsy satria fantany fa tsy nangalatra omby izy ireo. Nifampiresaka tamin'ireo zazafotsy na ireo mpiambina tanàna izy hoe raha ohatra ka ahiny ireo zazafotsy fa nangalatra omby izy, nangataka ity raim-pianakaviana ity mba haterina any amin'ny mpitandro filaminana. Rehefa nataon'ireto zazafotsy ny fanadiadiana nanontany ity raim-pianakaviana ity dia hita mazava tsara fa tsy omby nangalarina ity. Noho izay zavatra izay dia nanapa-kevitra reto zazafotsy nanatitra azy tany amin'ny mpitandro filaminana. Rehefa tonga tany amin'ilay toerana hita amin'ny famarotana an'ilay omby fa hoe ilay tena manao an'ilay taratasy ny zoma androany dia teny an-dalana nefany niala kelikely adiny iray sasany taoriana amin'izay dia mifanena tamina zazafotsy mitondra antsy lavabe ireny. Roa lahy zareo niaraka dia vao nahita an'iny ilay namany tonga dia nihemotra. Fa izy moa tsy mananetretra n'inona dia nanontany fotsiny ilay zazafotsy hoe omby vaika aty. Hoe omby halatra dia tsy omby halatra aty fa ndao zaho eto amin'izay darima raha hoentinareo. Eto amin'izay manomboka ny tantara. Tonga teo am-pelantanan'ny mpitandro filaminana ity raim-pianakaviana vao raika amin'ny 30 taona monja ity. Rehefa avy niresaka tamin'ireo zazafotsy ary naterina teo am-pelantanan'ny mpitandro filaminana. Raha itsy ny resaka dia ireo zandary. Ireto zandary reto dia tsy te hankasarotra ny asan'izy ireo ka nitetika ny hamonana ity raim-pianakaviana ity. Ka noho ny efa fantatry ity raim-pianakaviana ity zany planina an'ireto mpitandro filaminana reto dia nangavy izy mba ho atao fanadiadiana lalina. Niezaka nanapirofo tamin'ireo zandary ity raim-pianakaviana ity fa tsy olomeloko izy ary olona madio. Ary ireo omby izay noentiny avy tany amin'ny commune hafa nankeny amin'ny commune misy azy ireo dia omby novidiana. Fomba tsotra nampinan'ireo mpitandro filaminana amin'ny asan'izy ireo dia niangavy ity raim-pianakaviana ity mba hitondra anazy amin'ny commune misy azy mba hanapirofona amin'ny mpitandro filaminana fa tsy dahalo izy na koa olon-dratsy. Nilaza mihitsy izy tamin'ny mpitandro filaminana hoe tsy mampanininahy na dia ho gadraina aloha mandra-pahitana ny marina. Nefa moa ny mpitandro filaminana dia tsy te hankasarotra ny asan'izy ireo. Ny azy ireo dia tsy maintsy ho vonona ity raim-pianakaviana ity. Fitanana anaty maso zany nanazava izy hoe andao zaho eto amin'ny afaka tany misy anafa zaho olona madio. Fa tsy mihaino mihitsy ilay zangarimo fa tonga dia nitifiriny zareo aloha tamin'ny tanany voalohany. Ankoatr'izay, niezaka nandresy lahatra reto mpitandro filaminana reto ity raim-pianakaviana ity. Nampafantarin'ireo zandary fa mbola manana vady malemy izy ary ny zanany mbola kely. Ka niangavindray mandeha izy mba hoentina ny fokotany izay nisy azy mba hanapirofona amin'ny zandary fa olona tsy meloka izy, olona tsy nangalatra izy ary tsy dahalo. Mbola nanamafy any ity raim-pianakaviana ity, tsy mampaninina azy na dia gadraina aza mandra-pahitana ny marina aorian'ny fanadiadiana. Nefa dia tsy nanaiky an'izany ireo zandary.
rehefa tsy resy lahatra ireo zandary fa hoe tsy meloka ity ray mpianakaviana ity dia tsy maintsy niroso amin'ny famonoana azy ireo mpitandro filaminana. Hita tamin'ny tanana dia nasian'zareo nandohalika izy dia misiran'zareo indray teo amin'ny tratrany dia mbola tsy nety maty izy dia nitsondromin'zareo antsy amin'izay teo amin'ny tendany. Tsy nanazavana mihitsy zandary ary zandary manamono anazy efa tsy hita tamin'ny toerana tsisy tanelanelana tanàna namono zareo anazy. Fa le fokotany kely eo akaikiny izany no naheno an'ilay pobazy dia lasa nandeha nanaraka tsy jereko na zandarima mikatikatara. Zandarima efatra namono anazy. Nasesy zareo tao anatin'ilay katikatara izy midina dia namaly izy satria fa fantany hoe tsy maintsy kisiriny izy. Dia ny tanany tazona tamin'ny varavarana iny ny kisirin'ilay zandarima voalohany. Dia farany izy nanaraka dia iny amin'izay ny fokon'olona nahitany iny ny olona sasany dia nanaraka. Ny tena mampalahelo sady mahasorena amin'ity zavatra nataon'ny mpitandro filamenana ity dia zao novonoina tamin'ny fomba feno abibiana ity ray mpianakaviana izay fantatra fa tsy meloka ity. Notifirina tamin'ny basy ny tanany, nofatorana ny tanana anankiroa, nampandoaliana. Rehefa hita fa mbola tsy maty ity ray mpianakaviana ity dia tsy maintsy notaperina ny ainy ka notsindromina antsy. Tsy vitan'izay ihany, mampalahelo fa rehefa maty ity ray mpianakaviana ity dia narian'ireo mpitandro filaminana tamin'ny toerana anankiray. Efa tamin'ny larobia lasa teo vao hitan'ny fianakaviana. Efa maty ity ray mpianakaviana ity, inona moa ny azo atao eo? Satra ny anaovana fanadiadiana n'ity ray mpianakaviana ity satria efa maty izy. No ampangain'ireo zandary ho nanohitra azy ireo ity ray mpianakaviana ity, nitondra fitaovam-piadiana hono, nitondra antsy, nitondra basy ity ray mpianakaviana ity ka nahatonga ireo zandary no tsy nisalasala namono azy. Nefa dia ho an'ny olona izay nanodidina dia nilaza fa tsy namaly azy ireo ity ray mpianakaviana ity. Porofo azo tsapain-tanana ho ireo mponina sy ireo fianakaviany maty nifatotra ity ray mpianakaviana ity no notifirin'izy ireo. Raha ohatra ka nifatotra izy amin'ny fomba ahoana no nanoherana an'ireo mpitandro filaminana ireo? Porofo ankoatr'izay, efa teo ampelantanan'ny zaza fotsy ity ray mpianakaviana ity no naterina teny amin'ny zandary mba ho atao fanadiadiana. Nefa fahafatesana no niandry azy tao. Midika izany fa tsy nanohitra azy ireo ity ray mpianakaviana ity fa nitaky ny anaovana fanadiadiana azy mba hanaporofona mpitandro filaminana sy ny vahoaka manodidina fa tsy dahalo izy ary tsy mpamonoolona ary tsy olona meloka. Izy mbe adimy amby efapolo taona izy dia nitondra basy, nitondra namaly an'zareo. Efa nijereva hoe iny amin'ny tanany iny misy tady dia olona namaly an'zareo ifampitifitra an'zareo hoe dia ho fatoran'zareo. Nanivoaka amin'ny tanàna fa tsy fatany fa noentina izy hoe andao fa naheno hoe ary misy omby midy. Dia izy efa hividy nazo anankiray izy dia hoe nampiana anankiray le izy. Dia lasa niteraka fahafatesana ohatr'izao. Ankoatran'izay, nilaza ireo mponina manodidina fa tsy voasamban'ireo zandary ireo no nanao action ohatr'izao. Efa fanaon'izy ireo matetika manao fanararotam-pahefana, mamonoolona, mandroba sy ny maro hafa. Ary mbola nitohy ka hatramin'izao nahazo an'izao ray mpianakaviana izao izany action ratsy ataon'ny zandary izany. Inona mampitohy izany? Satria izy ireo dia tsy misy manasazy ary tsy misy fitsarana afaka anameloko azy ireo na hitsara azy ireo. Fanamarena nampitain'ireo mponina dia zao: tsy zandary avy ao an-toerana ireo zandary mpanao ratsy ireo, fa zandary avy any maiva-tanàna hono. Maty tsy tra-drano ity ray mpianakaviana ity, nefa dia olon-tsotra mpivarotra akondro ny asany. Lasan'ireo mpitandro filaminana ny vola ny finday teo ampelantanany ary ny karapanondro. Manoloana iny tantaran'ny ray mpianakaviana iny dia mampametra-panontaniana ihany ny fomba fiasan'ny mpitandro filaminana. Lasa tsy mahay miasa intsony ve mpitandro filaminana sa tsy ampy formation? Ankoatr'izay, misy famonoan'olona tsy ara-drariny ihany koa nataon'ny mpitandro filaminana. Zazalahy kely vao classe T4 mianatra tao amin'ny EPP Tanandava antsoina hoe Freddy no notifirin'ny mpitandro filaminana. Nefa dia
ny rain'ity zaza antsoina hoe Freddy ity no tadiavin'ny mpitandro filaminana. Raha ny marimarina kokoa dia zandary. Araka ny fitantaran'ireo nanatry maso dia rehefa tonga teny amin'ny toerana fonenan'ny rain'ity Freddy classe T4 ity ny mpitandro filaminana na koa ny zandary teo eo amin'ny 7 alina dia ity zazakely ity classe T4 ity no tojo azy ireo tao. Rehefa niazakazaka andeha ampilazany reniny ity zazakely vo classe T4 ity dia notifiry mpitandro filaminana. Zany ve mba rariny? Ireo mpitandro filaminana ireo ve mba olombelona toa antsika rehetra ihany ve? Ireo zandary ireo mba manana zanaka? Sa hoe rehefa mipetraka ambanivohitra dia tsy misy mahita, afaka manao izay tiany atao ny mpitandro filaminana? Sa hoe rehefa any ambanivohitra dia tsy hita ny fitsarana ary tsy misy olona afaka manasa azy na koa hiampanga azy ireo any amin'ny tompon'andraikitra mahefa ambony? Araka hitantsika amin'ny sary io dia bala avy tao anatin'ny basy notifirina ny zazakely vo T4. Mampalahelo, tena mampalahelo. Zazakely vo hiaina ambony tany dia efa notaperin'ny zandary tsy mataotody ny ainy. Ety amin'ny farany dia miantso ireo tompon'andraikitra ambony, miantso ireo tompon'andraiki-panjakana isan-tsokajiny, indrindrandrindra fa ao amin'ny zandarimariam-pirenena, mba hijeran-kaiky ity raha famonon'olona tamin'ny fomba fenao bibina nataon'ny mpitandro filaminana ity. Fantatry ny rehetra fa tsy ara-dalàna izany. Fantatry ny rehetra fa ny olom-pirenena dia manana zo ho tsaraina. Fantatry ny rehetra ihany koa ny zazakely vo T4 iny dia manana zo ny ahitany marina sy ny rariny. Manao antsoava amin'ny fitondram-panjakana ireo avan'ireo nodimandry no vonon'ny mpitandro filaminana ireo. Avan'ny raim-pianakaviana vo raiky amin'ny 30 taona monja izay no vonon'ny mpitandro filaminana tamin'ny fomba feno abibina, sy avan'ny zazakely vo classe T4 mba hijereny fitondram-panjakana ankaiky ity raharaha ity, mba hanaovana fanadiadiana iza amin'ireo zandary no navandoza, iza amin'ireo mpitandro filaminana no nasay nandika lalàna namono ny olona tsy manantsiny. Manantena ny fandraisana andraikitry ny mpitandro filaminana indrindra fa ao amin'ny zandarimariam-pirenena. Manantena ny vahoaka malagasy fa mbola misy tokoa ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony izy. Noho izany miandry fatratra ny fandraisana andraikitra avy ao amin'ny fitondram-panjakana indrindra fa ao amin'ny zandarmeria ny fianakaviana izay manamanjo. Izany trangam-piarahamonina zany dia nalaina avy tao amin'ny fampahalalam-baovao ny Cool TV. Izay sy izany video antsika androany, azadino misabone sy manisy izay man'ny video antsika. Mirary fety sambatra ho antsika rehetra ary amin'ny manaraka indray.